vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran dia mpifalinina indray no oetiko mandroso ny tokatrantsika izay manaraka ny ity fahitalavitra mahafinaritra ity na manaraka ihany koa amin'ny alalan'izao onjam-peo zao araka ny fahitantsika azy dia ny pasteur Frédéric Arandré miakatra tolo-tsanary any no mbola miaraka amintsika ao anatin'ity fandarana androany ity ao anatin'izao akatoko ny pasika izao dia manana fotoana ngeza be tsika eto tapin-tanàna ny Toamasina sy ny manodidina rehetrarehetra ny sabotsy fahavalo ny volana april amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny toerana zay anaovantsika ny fitombavaka lehibe moa zany amin'ity sabotsy ity ho antsika eto Toamasina dia eto amin'ny Fohibe Mangarano faharoa ambadiky Damaskosy zay anankiray ary ilay eto amin'ilay Paradise Ankiriry Fohibe Ankiriry na Fohibe Mangarano faharoa sy manerana ny sapam-piangonana rehetrarehetra. Resantsika amin'ity sabotsy ity dia tsy alalavitra n'izay resaka pasika izay iresaka ny famonjen'Andriamanitra ny famangin'Andriamanitra ary ny vokatsoa na ny fahagagana na ny fiatraikany zay resaka pasika zay nomen'Andriamanitra atsika izay. Misy ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo dia ny andiny fafito ambin'ny folo tantara faharoa toko faharoapolo dia ny andininy fafito ambin'ny folo milaza manao hoe tsy anareo anefa no iady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny Jehovah nareo. Amen. Ry Joda sy Jerosalema aza matahotra na mivadi-po fa raha mpitso dia mivoay ady aminy fa Jehovah no momba anareo. Tsy anareo anefa niady amin'ity mijanona fa ho hitanareo ny amonjeny Jehovah nareo. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto. Ry Joda sy Jerosalema aza matahotra na mivadi-po fa raha mpitso dia mivoa iady aminy fa Jehovah no momba anareo. Ao anatin'izao akatoko ny pasika izao dia misy amintsika tena miatrika zavatra mafy sarotra manahirana mahaverevitra ary mampanontany tena manao hoe fahaiz'Andriamanitra fa ahoana marina le mivavaka fa ahoana marina le manompo an'Andriamanitra ato amin'ny Exodus toko 4:17 Exodus 12:13 ary ny raha dia ho famantarana ho anareo ho amin'ny trano izay toeranareo ary raha mahita ny raha dia andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mely ny Egypta ny zanak'Israely zay nivoan'ity pasiky ny zareo Israely ity tamin'ny voalohany zay nankalazaintsika ho pasiky ny fiangonan'Andriamanitra satria ny fanandrify tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ilay pasika ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta dia Andriamanitra natsiaro an'izy ireo. Andriamanitra namangy an'izy ireo. Andriamanitra nanafaka an'izy ireo. Ny tena hevitry ny hoe pasika dia fandalovana. Andriamanitra nandalo tao amin'ny tany Egypta namely ny fahavalony zanak'Andriamanitra nandringana ny fahavalony zanak'Andriamanitra tao anatin'ny 300 taona dia andevy tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely nijaly tsy nanapidiny nandevoziny nampahoriana mafy fa rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny pasika
de zao mihitsy nyvoalazan'ny ten'andriamanitra tamin'ny mosesy a efa hidinao zao izy izy zany hoe andriamanitra mihitsy ny hidina andriamanitra mihitsy ny nandray an-tanana arak'le voalazan'ny ten'andriamanitra teo manao hoe tsy anareo ny ady amin'ny tifo zao ny amonjy anareo izy Jehova ho hitanareo ny famonjeny Jehova anareo ry Joda sy Jerosalema. Ny hevitry le hoe paska zany ry havana de andriamanitra mirotsaka an-tsehatra, andriamanitra midina amonjy antsika, andriamanitra mandalo amonjy antsika, andriamanitra amangy antsika ary mitsangana manoloana ny aditsika. Zany akory tsy midika hoe ratsy ny ezaka, ratsy ny herim-po anananao. Raha mbola misy azonao atao, ataovy zay tokony atao. Misy taony Moïse na i Mosesy efa reraka mare vaovao ratsy kanefa mbola mifo maraina ihany noho ny amin'ny ten'andriamanitra de mitsangana makany andapa mitondra ny ten'andriamanitra eo anatren'ny Farao na de mafy tamin'ny Mosesy alsany. Misy taona efa tena henonao mihitsy hoe aiza ny tany alehako, inona ny tokony ataoko, fa za te hiantso anao zay manaraka an'ity fandarana ity, aza manaiky hilavirefiny, aza manaiky hiraviravo tanana, aza manaiky ho resy tsy miady, ataovy zay tokony atao, ary raha misy zavatra tokony ho atrehanao aza antsirana, aza antsirana atreo miaraka amin'Andriamanitra le izy, aza miasasena zay zavatra ho teneninao. Ozy izy anao hoe ndeha hoany a de ahoana ny teneniko, inona ny tokony ataoko. Ozy izy ny soratra masina manao hoe ny zavatra ho teneninareo de ny fanamasina no ametraka n'izany ombavanareo, ny fanamasina no ampitenenareo amin'izany ora sy fotoana zany. Ny dikan'izay aza hodikodonana ny olanao, aza hodikodonana ny problemanao, raiso an-tanana ny fiainanao, aza lany andro manilika, aza lany andro mametsiny ny hafa, fa fotoana zao hiatrehanao ny adinao, hiatrehanao ny zava-misy ary anomezan'Andriamanitra fandresenao anao ao anatin'izao akatoko ny paska izao amin'ity sabotsy fahavalo ny volana aprila ity. Andriamanitra anomenao fandresena, Andriamanitra hidina amonjy anao, Andriamanitra handalo eo amin'ny fiainanao. Zany ny hevitry le hoe paska. Tsika moa rehefa miresaka paska de ny ao an-tsain'ny olona de mitsangatsangana de manao baolina de manao course gony de manao toraka kapoka de tourniquet de misotrosotro labiera, misotrosotro zava-pisotro de miara-mihinan-kanina ny mpianakavy de ny tena olana ary de ity lasa filibana ny zavatra hita ao anatin'le resaka paska. Fa ny tena marina amin'ny paska io zava-panahy io, ary fotoana anankiray hamonjen'Andriamanitra ny olona eo, fotoana anankiray hanehoana ny herin'Andriamanitra ny antsoina hoe paska, fotoana anankiray zay anafan'Andriamanitra ny fatorana nandritry ny taona maro. Ary zay no mahatonga antsika hanao délivrance lehibe amin'ity sabotsy fahavalo ny volana avrila ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana foanako, satria zany ny hevitry ilay paska. Ny olona mieritreritra hoe resaka sotrosotrona, alim-pandihizana, fitsangatsanganana, fihinan-kanina be, ary de misy olona malahelo mihitsy rehefa tsy mihinan-kanina be rehefa paska takan'izao. Any amin'ny faritra misy any Atsianaka any Ambatondrazaka any moa de any ambanimbanivohitra any ohatrany hoe tsy mipaska zany ianao raha tsy mihinana gisa. Zany raha vao tsy maty zany dokotra na gana na gisa farafaratsiny de ohatrany hoe tsy nanao fety zany ianao. Any amin'le resaka sakafo ny ironan'ny sain'ny olona raha vao resaka hoe paska ny andro, fa ny tena marina ry havana de ity ny antsoina hoe paska tsy sakafo, tsy fitafiana, tsy lanonana, tsy fety be, fa fotoana anankiray idinan'Andriamanitra amonjena ny vahoakany, fotoana anankiray amangin'Andriamanitra ny firenena anankiray. Ary za mba maniry anisany ovangin'Andriamanitra manokana ane ianao sy ny ankonanao, ianao sy ny tokantranonao zay manaraka n'ity fandarana ity. Ndao anaraka an'ireto vidéo vitsivitsy reto tsika de rehefa avy eo a miverinento ny tenako, rehefa avy eo mamarina zao fandarana zao. Za mbola miala aloha dahoary. Fianabavy ty jory vavolombena amitsika asitsika teka mafy de mafy de mafy zany a, satria
anisany anenjehan'ny olona mandrakariva dia ny hoe fivavahana ve dia manasitrana fivavahana tsy nanakanina inona koa zay vitan'izay fivavahana fa dia ho aseho amintsika hoe manafaka ve ny tompo a iza ny anarany anabavy landinina ye nararonono ianao ahoana sy ahoana ny fisehoan'izay le aretina nazo anao zay io aretina io dia tena mafy tamina le aretina tena mafy ary raha mifiresaka ny olona dia tena hoe nakivy tokoa tsy mena tsiny ny olona satria izy eto amin'izao tontolo izao ary raha fahitan'ny olona ny fijaliako izany dia tena hoe io tsy velona tsony efa maty io dia za zany mandeha mivavaka foana mandeha ny tendrombohitra manao fifadikanina rery mivavaka rery any mandingina any ary na dia ny zanako ara dia miteny anao hoe aza dia mandeha rery any neny ozy izy za nefa mangetaheta ary fatako hoe tsy maintsy anasitrana any Andriamanitra ivavahako fa rehefa tena niaritra tao anatin'izany fivavahana zany dia tena henoko hoe nampahery Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mbola niteny tamiko mihitsy na tamin'ny alalan'ny mpanomponya na tamin'ny alalan'ny fisehon-javatra maro samihafa hoe maty ianao fa ny tenin'Andriamanitra tamiko dia hoe sitrana ianao afaka ianao. Alleloia. Firy taona teo eo nisy ny aretina anazy anao? Teo amin'ny ray taona sy tapany teo nisy ny aretina. Olona miteny aza moa tamin'izany manao hoe tao anatin'io aretina efa grave be io le anabavy masiso tena maimbo dia mivambola mandeha mivavaka ihany izy tem-piangonana dia misy olona miteny manao hoe inona zany tovakena masiso be zany tsisy zay moa le tenyny olona zay ny tenyny olona hoe misy tovakena maimbo be zany izy dia mitsoka miala moa ny olona eo amin'ny manodidina eo ihany le olona no le olona mandefa ianao tsy miteny hoe za zany za tsy miteny fa na ny olona tem-piangonana koa ary maheno an'le izy fa za moa tsy miteniteny fa zako mba te hivavaka dia eritaona sy tapany nisy n'le aretina tao anatin'ny nonao ahoana ny fiandohana izy io ny andohana izy io zany ohatra voadona dia rehefa voadona izy zany dia nisy mibotsina kely ohatra ny loha fanondro dia tsy taitra ihany aloha za dia voadonana inona ohatra ny hoe voadona manao raharaha ohatrano dia ohatra ny hoe voadona kely zay zany nitako ny andohany dia taiza le izy no nivonto taty ivelany sa tany anatiny teo avelany dia teny netiko teny foana le izy dia jereko le izy ny tombo dia rehefa hitako ny tombo kely le izy dia miazakazaka foana manantona paster Ertina dia ametrahany tanana foana dia ny tombo ihany le izy ny tombo dia rehefa ny tombo foana le izy dia za zany tsy kivy foana fa nanantona paster foana dia ametrahany tanana foana dia efa tena voto be zany le izy dia délivre ny paster Ertina foana hoe mipotsaka io dia aletiko andohako foana zany zay tenin'ny paster Ertina zay hoe mipotsaka dia tena mipotsaka tokoa le izy asiana tehaka mafy dia mafy zany dia ny antombo le aretina tao anatiny ie dia ny tombo dia tena lasa ingeza be tsy azona penina tsony fa lazain'olona fa bevoaka embolana ary satria izy tena ny avoavo be mihitsy satria le izy miraraka satria nanate ieny tompoko dia tao anatin'izay nisy fitsabona nataonao ve na ohatra zany sady hoe vavaka fotsiny za zany fatako hoe raha vao mandehandeha tsy aroa zany dia tsaroko foana le tenin'Andriamanitra hoe saina tsy miovaova ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra dia tsy te hivilivily aho zany satria ianao zany efa nanolo tena dia na ny mpianakaviana ny olona rehetrarehetra zay anina zany efa hoe manentsika dia za zany nanamafy fanoloran-tenako tamin'i Jesosy foana hoe efa nanaika anao tamin'ny vavako a Jesosy efa nino anao tamin'ny foko a fa dia ho tazomiko hatramin'ny farany fantatry fa tsy maintsy hosotranonao a dia nanahoana ny fivoaran'le izy a oviny izy io no enina hoe ny agrave ny amivadika fery ingeza be nanomboka tao anatin'ny firy volana tao anatin'ny 3 volana izy zany le nanomboka mipasaka iny dia izy mipasaka iny moa zany namoaka rano raha be izy ny sary tamin'izany nomboka io amin'izay izy efa delivrena dia nanomboka mipotsaka hitanareo zy mivoaka io eto amin'ity faritra ty zany fa zavatra mipotsaka goavana be fa raha fijery maha-olombelona dia fa hoe fa tsisy nininina azo atao intsony a ny amin'ity anabavity dia nanomboka ny delivrena tao a
dia nentina mambavaka foana zany natao dia fatihanina 3 andro 3 alina tanareo tsara i zavatra reo ohatran'izany le zavatra nitranga tao anatin'ity aretina nono cancer raha fijery maha-olombelona dia fany amin'ny fahazo farany fa dia délivrena tao a dia isaky ny mivavaka dia zay foana hoe mipotsaka dia ny hafarany mipotsaka mivoaka tao tena mipotsaka mihitsy le izy ataovy tehaka mafitsana latsana mpamalala aizy izy zao ahoana fahitanareo azy afaka sa tsy afaka sitana sa tsy sitana tamin'izy io mipotsaka dia zao fotsiny teniko taminy ndana am'izay manatona dokotera anao dia ataovy passement ny zavatra nataony dokotera dia nanao passement nanalan'le nanatao fotsiny io izy io afaka soma tsara atsivitehaka mafy raha lasana papimalala ahoana mifatsapahanao an'izany afaka zany tena abony lanitra ka tsy takatra ary taminy ianao nitondra n'io aretiny io firy kilao teo ny lanjan'io aretiny io lanjan'io 3 kilao sasany 3 kilao sasany lanjany io zavatra navesana be tao io zavatra nitrotroko navesatra io 3 kilao sasany ary rehefa apatra io dia tena niteny tamin'i jesosy tena tenyrombohatra hoe zao jesosy anao dia paravaovao indray amin'ny fanomponanao fa efa nisitranonao ka ho anao raha manana aretina mitovitovy amin'io anay eo ianao dia za tena mametoky anao manompo foana an'Andriamanitra fa tsy mamitaka io jesosy io tovy aleloia mafy zany zany ny pirofo fa manafaka jesosy tsika raha latsana baba ianonareo manazava ny resaka cancer vetivety anazavanareo momba na cancer ny cancer dia aretina avy amin'ny devoly aretina vaiza hoe aretina avy amin'ny devoly tianabavy ty angamba tsy mahatadidy fa izy io eniko mivoto tany anatin'ny tany any izy io satria nisy fotoana vo nanomboka narary ianao dia tsabaiko dia eniko tany anatin'ny tany fa tsy tadidiko moa zay le hoe voadony zay izy fa ao anatiny ao le nono le mivonto devoly no mahatonga n'io cancer reny amin'ny olona na cancer any amin'ny tranondraza na cancer any amin'ny nono na cancer na inona na cancer na inona dia devoly izy io zao ny fandehana devoly dia fetsy ataony devoly zay atonga an'le olona ikoropaka atonga an'le olona n'inona hoe ikoropaka amin'inona moa ikoropaka hoe cancer io dia andao anatona dokotera rehefa manatona dokotera izy dia mihinana karazana fanafody iny karazana fanafody iny anefa ndraindray hoy iaho mampihena ny anticorps mampihena n'inona hoe dia arakaraky ny hinanana an'le fanafody dia vao mainka miareraka le olona miareraka dia mihena ny anticorps rehefa mihena ny anticorps le olona dia vao mainka miamivoatra le aretina miamivoatra le aretina ty anabavy ty zany ny tombotsoany dia zao tsy ninana na dia pilina ray azy ataovy aleloia mafy délivrance de vavaka ary zao foana ny vavaka natao taminy hoe mipotsaka io aretiny io mipotsaka ary dia tonga dia mipotsaka tokoa ataovy aleloia zany mipotsaka mivoaka tao ary ny tombotsoany dia zao hatramin'ny dokotera aza le nanao passement io ahoana filaza tena fagagany ty ozy izy ry zareo tena fagagany ty ozy izy tsy araky nietreretany azy zany le izy fa izy zany nahitan'le izy tao fa iengo fotsiny zareo miteny hoe tena fagagany ty ozy izy ataovy aleloia mafy zany zany hoe vokatsy le herin'le vavaka dia voafehy mihitsy le asana devoly dia tsy afaka anakaiza le cancer ka na dia efa grave io raha mijery an'iny ianao fa namifofona an'io ary tsy atao masony anabavy fa izy mivavako tao broko tao fa eny mamely mafy mihitsy mifofona tamin'iny halleloia enjakenjana ihany fa zao ny jesosy tsika manafaka ny aretina retsaretsa raha latsana vavy manasitrana hitanareo tsara ve izy teo iny izy zao sazyko afy tsara hoe zavatsy raha hitanao fa agnykeo anyjery an'izy io fa tena afaka tanteraky ty vehivavy ty halleloia
ny dokotera moa ny teny aminy hoe manaova analizy zany teny taminy tsy mila an'izany ianao efa sitrany ianao ary tsy miverina ntsony io afaka eo amin'ny anaranjy tava mainina mafy zany tsy miverina ntsony io ny anabavy manana finoana ho anareo raha sanatry misy trasiny reny cancer reny za tsy miteny hoe aza mandeha dokotera fa ny lehibe indrindra dia aloha mivavaka inona ny afatra ho an'reto raha lasaina bavy reto ny afatra hoantsika zany raha marary ianao na inona aretinao dia zao foana ataovy ao-tsaina hoe tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra ary ianao nandeha hivezivezy aiza ianao na hivezivezy aiza efa nasian'Andriamanitra tombo-kase ianao dia lany vola fotsiny ianao amin'ny fanafody fa ohatran'ny tena marina tsy mandaitra amintsika ilay fanafody fa alao vavaka foana ny atao tava maininy zany mazaho toerana ya isorantsika ny namana teknisianina ny amin'ny fandrindrana ny lafin'ny teknika na fahatsika nanaraka kely an'ireny video reny mba ahafahanao any ko ny sendokely ny fiarantsika dia miverina indray atao anatin'le hoe fotoanantsika amin'ity sabotsy ity fotoana famangin'Andriamanitra famonjen'Andriamanitra ary anaovan'Andriamanitra fagagana lehibe araka ny resako teo ny angany io resaka pasika io dia tao amin'ny tany Ekipta Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy hoe efa niady mafy ianao ry Mosesy efa niezaka be ianao isa maraina ianao dia mifo maraina makany amin'ny farao mitabataba mitondra ny tenin'Andriamanitra fa atao anatin'ity fankalazana ny pasika ity dia confine ohatran'ny olona rehetrarehetra ianao any an-trano ianao any ianao ny mihinana ny pasika any ianao ny miaraka amin'ny ankonanao sy ny vady aman-janakao fa izaho izy Andriamanitra no anao izay tsy vitanao nampiasa ny tena Mosesy tena egalina finoana misy fotoana ingenao ry havana tena efa nampiasa amin'ny finoanao mihitsy ary raha ny fahalalanao ny finoanao sy ny tenanao dia ozy izy ianao manao hoe tokony iseo ny voninahitran'Andriamanitra raha ny fampiasan'ny Mosesy ny tena ampelantanany tokony ho afaka ny zanak'Israely fa tany amin'ny loza fahafolo zay nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nasain'Andriamanitra nitovy amin'ny olona rehetrarehetra Mosesy zany hoe nasain'Andriamanitra nikisaka izy nasain'Andriamanitra nitazana izy fa Andriamanitra amin'izay no niditra nandamina le raharaha araka le voalazan'ny ten'Andriamanitra teo tao amin'ny tantara faharotoko farapolo andeha fafito ambin'ny folo tsy anareo anefa niady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny Jehova anareo anio ho hitanareo ny amonjeny Jehova anareo hozy izy Andriamanitra manao hoe efa niady ianao ry Mosesy efa niezaka ianao ary ianao lehilahy mafana fo ianao lehilahy mahery fo ianao fa eto amin'ity pasika ity tsy ianao niady fa zany hifanandrana ny fahavalonao zany hifanandrana ny problemanao zany aman'ity olana zay efa manjato taona ny maro ity nozogainy zanak'Israely 700 taona ao anatin'ity pasika ity no amangiko ny fiainan'ireto fiangonan'Andriamanitra ireto zany tompoko ny antsoina hoe pasika velan'Andriamanitra akasisiny ianao avelan'Andriamanitra hijanona ianao fa Andriamanitra no midina mamonjy ianao Andriamanitra manova ny vadinao Andriamanitra manova ny tokantranonao Andriamanitra manova ny toe-pahasalamanao Andriamanitra manangana ny fiainanao zay efa rava ho any amin'ny voninahitra zany antsoina hoe pasika tsy ianao ny miady fa Andriamanitra tsy niezaka ao tsy nitanjaka ao hatramin'izay ianao niady hatramin'izay ianao niezaka hatramin'izay ianao nivavaka hatramin'izay ianao nampiasa ny finoanao fa hoy Andriamanitra manao hoe tsy anareo niady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova anareo mame fotoananao ny tenanay amin'ity sabotsy fahavalo ny volana avrila ity amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony olo koa fohy be mangarano faharoa ao ambadiky Damaskosy sabotsy amin'ity sabotsy ity zany amin'ny 6 ora maraina tsy diso hoentsika mambavaka mihitsy mba Andriamanitra anio ny heriny Andriamanitra no hidina hamonjy ianao ao anatin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao eo eto amin'ny fohy be Ankiriry Paradise teo aloha trano fivavahana foan'olo ko amin'izao fotoana izao eto Ankiriry zany reo fotoana lehibe anankiroa reo toerana lehibe reo no anasako anao zay manaraka ny tionjapeo ity na manaraka ny ko amin'ny fitalavitra
an'izao fandaran'izao tsy ianao tsony no ampiasa ny herinao sy ny tanjaka ao tsy ratsy akory lezaka nataonao misy fotoana ianao nitady moyen nitady ny fomba rehetrarehetra nampiasa ny hery teo pelatananao fa eto zany amin'ity sabotsy ity de miteny mihitsy ny tompo manao hoe tsy ianao ny ady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny amin'izay ny jeovanareo an'io le mijanona tsara tsy hoe mipetraka ao amin'ny toerana misy anao ianao de mipetraka ao tokantrano de matory ao ambony fandrina na mipetraka ambony salon de mijery tele na mandehandeha any an-tanimbary fa ny dika le hoe mijanona tsara tongava ao amin'ny tempolon'Andriamanitra mivavah eo amin'ny toerana misy fanatren'Andriamanitra de ho hitanao ny fomba amonjen'Andriamanitra anao amin'ity sabotsy fahavalo ny volana avrila itya amin'ny 7 ora maraina tsy diso hoeto marary hoeto manana olana reo olona voafatotra nampahorian'ny demonia hoeto amin'ity sabotsy itya fa Andriamanitra mihitsy no anovany tantarany ary anafaka azy tain'Andriamanitra tao tsy ho zaka ny tevoly ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arina any isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny demony isy lehilahy aho iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana toroteny paster dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny paster eo dia raisiko ampinoana daholo manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano ahy amin'izao fotoana izao efa 3 taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa ntsony fa lasa mampanofa indray dia nitain'Andriamanitra dia fenipokipoko antsena dia nanao trano dia ty trano ty zany tena tsiroko famela rehefa tena mitah io Andriamanitra dia tena hoe mitah maneho ny hery izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage misy dia lasikely ny ambony 4 étage le izy vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gablin fossetti dia vita ry dia zay ny tena tsiroko famela hoe rehefa tena mitah Andriamanitra io dia tena mitah mihitsy devoly sy ny aretina nampahory anao io reozina vokatry ny tsirary nataonao reozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao reozina vokatry ny adalana vitanao isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko eto androany ty miarabola tena mandeha tsara nahazo tany zay dia mba nanao trano taorina zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasa ny tompo foy miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao reny samborona ty reny dia tena tonga dia ohatrany mandeha ho azy zany efa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba Aku nanisik, ampun yang